Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny talata 7 jolay 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alarobia 20 jolay 2024 amin'ny 9 maraina. Misy ny filazana fampitandremana mahakasika ny ahavon'ny alin-drano amin'ny morontsiraka Atsinanana eo anelanelany Cap d'Ombre sy Cap Sainte-Marie manomboka ny alarobia 20 jolay hatramin'ny zoma 20 jolay 2024. Mila mitandrina araka izany ny mpampiasa ranomasina indrindra ireo mpanjony madinika ary tsy hivoaka an-dranomasina ary ao an-tranon'ny toromarika omeny ny manam-pahefana eny ifotony. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ombre hatrany Capesta, anorana malefaka miatoato ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 7:30 hatramin'ny 440 km isan'ora. Hahatratra 5:10 km isan'ora indraindray ary mety arahina tafiotra. Ahirin'ny ranomasina, avon'ny onja 3 hatramin'ny 4 metatra, isan'ny rano atonony avy atsimo Atsinanana. Capesta hatrany Manoro, anorana malefaka mety ateviny indraindray ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 9:10 hatramin'ny 7:30 km isan'ora. Hahatratra 440 km isan'ora indraindray. Anonjabe na ahirin'ny ranomasina, avon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra, mety ho tafakatra 3,10 metatra, isan'ny rano atonony avy atsimo Atsinanana. Manoro hatrany Taolagnaro, anorana mahalana ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 8:20 km isan'ora. Ananika ny 7:30 km isan'ora rehefa manakaiky ny Taolagnaro. Anonjabe na ahirin'ny ranomasina, avon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra, isan'ny rano atonony avy atsimo Atsinanana. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, andrahoana mitsitokotoko ho avy Atsinanana somary avaratra Atsinanana andrivotra ka ho 8:20 hatramin'ny 4:20 km isan'ora. Ahirin'ny ranomasina, avon'ny onja mandidina ny 3 metatra, isan'ny rano atonony avy Atsinanana. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent ibalika ny masoandro ho avy Atsinanana andrivotra amin'ny ankapobeny ka ho 8:20 hatramin'ny 4:20 km isan'ora. Hadiny mpanonja ny ranomasina, avon'ny onja ho latsaky ny 1,2 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André ho lalovana orana tandrifindrahoana indrindra ny alina ny morontsiraka melaky, andrahoana mitsitokotoko ny any ankafa. Ho avy Atsinanana andrivotra ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 8:20 km isan'ora. Ho avy andrefana na atsimo andrefana kosa ny tolakandro ka ho 7:10 hatramin'ny 8:20 km isan'ora. Hadiny mpanonja ny ranomasina, avon'ny onja ho latsaky ny 1,2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, andrahoana vitsy na ibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 7:10 hatramin'ny 7:30 km isan'ora. Hahatratra 4:20 km isan'ora indraindray, mety hananika hatramin'ny 5:10 km isan'ora mihitsy eo anelanelany Mahajanga sy Analalava indrindra ny vao maraina. Hadiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina, avon'ny onja 1 hatramin'ny 2 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ombre isy orana tandrifindrahoana iserana ny manodidina ny nosy be, andrahoana mitsitokotoko ny any ankafa. Ho avy atsimo Atsinanana andrivotra manakaiky ny Cap d'Ombre sy Analalava ka ho 7:30 hatramin'ny 4:20 km isan'ora. Hahatratra 5:10 km isan'ora izany indraindray. Iovaova kosa ny any ankafa ka ho 7 hatramin'ny 7:20 km isan'ora. Hadiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina, avon'ny onja latsaky ny 4,4 hatramin'ny 1,4 metatra.